Fany miarabantsika indray tompoko vavy sy tompoko lahy manaraka ny solanga eto amin'ny vaovao 24/7 araka ny efa fantatsika atry nomaly dia ivanofa no vahintsika. Miarabanao tompoko. Miarabajoary vojandaly. Vanofa ny tena anaranao moa zany a. Aloha lazaiko andeha mihaja nasolo valiavo. Valiavo. Nasolo valiavo sa valiavo nasolo? Tsy maninona fa mety daholo satria zao ny any amin'ny soram-panjakana moa zavatra fa nomboka tamin'ny 2010 sy 2016 nefa elaela ihany no namoronako ny anarana hoe vanfa. Tamin'izao fotoana zany nampiady kely tamin'ny raiko eny izy hoe style langa anarana andray mihaja hoy izy. Dia hoy izy hoe raha tsy sokafanao any hoe rapapa andray mihaja be dia be loatra no raha anao mpanao gazety tsy halaza mihitsy. Tena namorona anarana vaovao hoe vanfa. Tsara ihany mahafantatra fa vanfa ny tena anarana afantarana tokoa azy izy dia mpanoratra mpanao chronique ao amin'ny l'Express de Madagascar zay fa tamin'ny 2010 sy 2010 zany hoe 10 taona ia fa ely zany fa ny tena niantsonanao dia ianao franc-maçon. Ino ty hoe franc-maçonnerie ty vanfa? Le izy aloha dia zao resa be antena mahagaga dia zao ny olona tsy ao anatiny tena miresaka be izy. Ka nareo tsy miresaka koa? Zay ao anatiny inina mihitsy tsy miteny. Satria miafina. Fa zay olona tsy mahalala no manao resa be maresaka matavy mihitsy arany tena marina ary mamorona zavatra tsy misy akory. Fa fikambanana miafina ve zany nareo matoto samy teny? Tsy miafina ka zavatra fantatra hitapoky eto ampiarahindra efa hatramin'ny taona 170 neny misy ny franc-maçonnerie na ivelany teto Madagasikara nomboka tamin'ny faraparan'ny taona 170 miafina inona moa zay? Tsy miafina zay fa tsy te hampalala, tsy te hiresaka be. Alohanay miasa mangina. Miasa mangina. Inona le asanareo? Miasa anay dia amin'ny tenanay aloha voalohany. Tsy miambo akory zay hoe hanova zao tontolo zao zany fa hoe miasa aloha amin'ny tenany tsirairay avy anatena ndray andro any ampiova ny fiarahamonina. Inona ny tena dika hoe franc-maçonnerie? Le maçon mantsy zany ahafantarana azy hoe mpanorona ny tena mpanorona taloha zany le maçon voalohany indrindra dia le tena le hoe maçon opératif fitsoana azy zany le olona tena niasa zany hoe manao paille-bato nandrafitra ny vato ary nanangana azy tamin'izany fotoana zany hoe cathédrale. Zay no any tonga dia efa makany tsika hoe ny maçon voalohany ary tamin'izany fotoana zany dia mpanorona cathédrale. Ahoana moa ny heverina fa reo taty aoriana zay nieritreritry andova azy ireo fa hoe lasa spéculatif zany moa filozofia no akala fivavahana kristiana zavatra tsy azo heverina saina akory. Ahoana tsara? Tsy azo heverina saina akory hoe ny maçon spéculatif zay nandova ny maçon opératif akala fivavahana kristiana. Fa zay mantsy tena voizina hoe zahay dia manitsaka an'izao manao tsy mivavaka be dia be izay hoa le olona tsy mahalala ny tena miteny. Tsy mino an'Andriamanitra. Misy olona mino an'Andriamanitra be dia be ao anatin'ny fikambanana franc-maçonnerie ary misy mihitsy ary obédience. Raha tsy ny amin'ny teny fangaro satria misy tsy mbola voadikatsika amin'ny tena malagasy izy ao anatin'ny franc-maçonnerie misy obédience maro be ary eo ary maro anisan'ny indrindra mino any Jesosy Kristy raha zay no hoe atao filamatra. Misy anao mino sa tsy mino? Mino aho koa safidy malalaka tsy mametraka hoe zao na zao fa zahay rehetrarehetra zany ny akabeazanay dia rehefa mametraka n'ilay fiainana farany ary iny tsy tiany fiangonana fa azoko tsara mila azotsika sandatra avy eo dia mametraka ny tanana amboniny baiboly ampanajana fa tsy hoe miteniteny foana le baiboly resahana amin'io indrindra fa ny misy ahako dia ny testamenta taloha le izy raisina hoe principe hevitra hoe satria raha tena hoe misaka amin'ny teolojiana ianao ny testamenta taloha io tena boky isy ny fahendrena zanak'olombelona rehetrarehetra navaizana iny. Raha vao miteny ianao testamenta taloha dia talohan'i Jesosy Kristy zany mitarika ny olona heritreritra fa ny franc-maçon dia tsy mino an'i Jesosy Kristy izay mitarika ny kristianisme teto ambony. Fangabo ny testamenta taloha tsy anatin'ny baiboly nohon'ny kristianina. Ao anatiny fa misy elanelany any ny fahatongavan'i Jesosy tamin'ny taona 0 no natonga ny kristianisme ane. Fa ny talohan'izay tsy nisy kristianisme. Fa nitoizanay lista teoriana satria zao nisy fomba fitenena mihitsy mantsy hoe ohatrany hoe masika loatra zany Andriamanitra ao anatin'ny testamenta taloha satria maromaro any ny sazy hitantsika anatin'ny testamenta taloha zay tsy tena fa tsy Sodoma sy Gomora hoe ny safodrano Noa isany namany zany. Raha ohatra zany tamin'ny fotoana mania dia tonga dia masika be le Andriamanitra tamin'izany fotoana zany tsika moa misy braquette sa foana rehefa miresaka fa taty aoriana zany dia nasiany franc-maçon hoe la loi d'amour de Jean zany hoe ny lalàna-pitiavany Joany lay nanao batisa. Zay zany afaka hoe anatonina kely izy mba hoe elana amin'ilay hoe Andriamanitra masika loatra. Fa zao azoko saina tsara mihitsy tamin'ny fotoanandro tamin'izany fotoana zany
ohatrany hoe azy rery a no firesaka ny momban'io baiboly ny indrindra fa ny testamenta taloha io ny fiangonana tamin'izany zany vatikana resahako dia tonga information a naka n'ilay baiboly ary naka zavatra sasansasany tao anatiny zay nampiasainy amin'ny anazy mety azoko asaina hoe nanafotoana zany fa ankehitriny moa so ihany afa maloka mivoatra tsikelikely maloka misokatra kelikely ny sain'olombelona dia afa mba tonitony lefilefy any aloha ny fankalana anay ny franc-maçon ve frantsay ihany dia miditra ty Afrika ty Madagasikara sa misy any firenena tena nanombohany moa zany a ny moa zany latsoratra voalohany voaka dia tany amin'ny firenena anglo-saxon dia avy eo a ny nepeta tao Europa dia eo zany a natompo an'ilay fisarana voalohany satria ny tao Europa ainareo tsara isan'ny révolution français reny a nisy hoe positivisme zany hoe malaindaina kokoa amin'ny resaka fivavahana nga atao ndresahana zay dia ireo olo reo a no ohatrany hoe grand torrent de France ohatra zany a ohatrany hoe sitraky moramora amin'ny hoe makristianina loatra sy tanteraka ny franc-maçonnerie fa ny anglo-saxon zany hoe ny any amin'ny UK sy Grande-Bretagne ny akabeazany sy ny Amerika dia mbola tena hoe kristianina rano fotsiny ary tena mananja ny tanteraka misy anatin'ny fiangonana kristianina ao anatin'le fikambanana franc-maçonnerie misy ny franc-maçon moa zany dia manana sampana be dehibe lenenao toy ny grand orient eto amitsika inona vizy tansaina vetivety fosiny akafany a miteraka voalohany teto amitsika zany a dia ny GLDF dia inona le GLDF grande loge de France eto masakisa tamin'izany fotoana zany tsika mbola lazana tany talohan'ny fanjanahantany zany zavatra zany tamin'ny andron'ny ranavalina fahatelo no teraka izy dia naraka teo a ny grand orient de France dia tonga avy eo a ny droit humain dia noho ny tonga ny niverina ny fahaleovantena Madagasikara tamin'ny taona 1970 dia natsapa zany ny franc-maçon zay efa maromaro ihany malagasy tamin'izany hoe alohantsika mba ioripaka eto Madagasikara amin'izay dia nitsangana ny grand rite malagasy GRM dia tateorindrina kokoa miteraka ny misy ankehitriny a ny hoe ordre initiatique traditionnel de la royale Ouattara tamin'ny 7 nanarakaraka an'io a 7 telo taona tao zany teraka ny GLTSM grande loge traditionnelle symbolique de Madagascar zay ngamba fa maro be akeviny eo amin'ny totsika hoe roapolo ngambo zay zao i hoe obédience sy ordre mifangaro zany dia misy fédération sa samy manana ny reviny arakaraka ny fampitonany io ny obédience tsy maintsy misy fédération satria maromaro zany ny rite ampiasainy fa ny ordre ohatra zay misy anah koa ohatra zany a dia nanay a dia rite anankiray ohatrany hoe nao zany tany amin'ny fivavahana ohatrany hoe mila tsy manao an'ilay fampitana raha any amin'ny katolika zao ohatra dia misy ny any amin'ny Vatikana misy ny jésuite raha ihany iny franciscain dominicain dia zay zany a ny anay zany a dia hoe rite opératif de Salomon zany misy ahako ohatra fanontaniana vetivety niera tamin'ny fikambanana ve ianao rehefa hiakatra Solanga ry zahay afaka miteny rehefa teny amin'ny anaranay tsy mitondra anaran'olona ary tsy mampiseho anaran'olona nisy telo mirahalahy zay a zoko daholo izy roalahy akoatra ny anankiray efa lasa korazana ndray mbola velona any ny fanaraka zay nisy fotoana hoe andao isika telo lahy mba hiaraka iseho vahoaka iteny fa tsika tsy olona ratsy zany tsy vita moatra am'izao dia zafy impirimpiry a ny voalohany nanaovako lahatsora lava be taona ten'ny le de Madagascar tamin'izany fotoana zany a efa 12 taona lasa 12 taona lasa no niteny voalohany hoe za dia franc-maçon ary miseho ny sary ako niaraka tamin'ny ny akanjoko tamin'izany rehefa mivorona reo dia aiza dia any ambanin'ny tany ve sa rehefa vory zay dia anaty trano ohatrany tranon'olona rehetra misy fivoriana ohatra ny fikambanana tsotra mihitsy moa zany izy ohatra ny fikambanana tsotra mihitsy zay fa tsy azoko amin'izy a dia hoe maninona zay zany anao atao ohatrany hoe manao ratsy manao an'izao zao zany ka ohatrany hoe ohatrany devoly mantsy ny elako tonga dia mivantana ohatrany hoe devoly inona afaka amin'ny devoly ny franc-maçon izy no atao hoe devoly aloha tsy fantatry olona mitena zany akory atao hoe devoly le olona hoe tsy mino an'Andriamanitra tsy mino an' Jesosy Kristy efa voalazako teo momba ny Andriamanitra sy ny Jesosy Kristy Andriamanitra ny anay zany raha ohatra ny testamenta taloha tena kabeazan'ny fotoranay dia miresaka ny Salomon zay zanaky Davida zay ny testamenta taloha zay ny tetrapanao teo hoe misy any Joany mpanao batisa zay nanao batisany izy moa izy Jesosy zay rehefa mivorona reo dia inona ny ordre du jour
ohatrany rehetrarehetra hoe manina tsisy manontany rotary sy ny layon sa ino ataonareo misy activité zany ataonareo ivirenako mantsy zay satria zao ny rotary sy ny layon sa dia franc-maçon nanangana azy fa zareo te hivoaka fotsiny le ohatrany hoe filozofika loatra fa andao hiasa anivo fiarahamonina zay ny rotary sy ny layon fa tena nitovy samy teraka atao Chicago reo samy franc-maçon nanao azy mitona fotsiny daty tsy mitovy fa ny zavatra raha mandeha raha ohatra za zao franc-maçon manatrika fivorian'ny rotary na manatrika fivorian'ny layon dia hitako misy raha be dehibe hitako tary fantatra hoe nentina avany fa misokafona ho an'ny olona hafa tsy mandalo an'ilay zavatra atao aminay atao hoe initiation ino inona ny activité anareo zany rehefa mivorona reo ataotsika anao an'izao misy thème be dehibe afaka resaka sa tena resaka antorasa aminareo fotsiny le izy zany le izy tsy mieritreritra mihitsy zany koa anisany ankiray akafanjakana hono reo tsy akafanjakana zay fa tsy maintsy molo tsy mandala tsy mandrara tsy manompa fivavahana ary tsy mikajy akafanjakana ary tsy manao fivavahana fa totrany hoe mahasotro anao avy aminareo ny vao mahazo hitondranako zany ono manontany anao raha nitsaotsao be dehibe momba amin'ny franc-maçon ndry mantsy dia ohatrany hoe raha ohatra sanatria vavaka manditsaka amin'ny franc-maçon ka mandeha mianavaratra dia mitodika ny rivotra manaraka an'iny be dehibe ny zavatra fonona zany momba amin'ny franc-maçon averiko foana fa ny olona tsy mahalala ny tena be safary tsy manotavy resaka momba azy eny dia hoe eo zany le hoe tsy mahazo fanjakana raha vao tsy franc-maçon tsy maharitro amin'ny fanjakana raha vao tsy franc-maçon zao angamba ny aloha averina le izy raha hoe mifanjakana ianao naizanaiza misy anao tombony tany mila réseau ianao zany ny réseau anao io raha arakaraka ny fiarahamonina zay misy anao mety hoe franc-maçon tsara mety hoe layon dia ampy rotary dia ampy mety hoe fivavahana ohatrany hoe mpitarika fivavahana be anankiray anao dia amin'ny firenena anankiray mety andeha zany fa réseau izy lobby raha zay mety ety fa tsy zay ny tanjonay tsy akafanjakana na dia fantatra raha fantapokitra zao zay namaky any Dan Brown rehetra dia mahafantatra fa mitantara izy fa hoe ny vola amerikana dia misy an'ilay sary 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗡𝗖𝗦 an'iny fantatra ny akabeazan'ny fitondra amerikana dia be dehibe aloha franc-maçon ary mpitondra gasy tsisy nareratra eto aloha tsisy mpitondra gasy franc-maçon fantatra aloha dia tsisy zany hoe tena sao dia tsy mahaombonareo zany midikany ve ka io mihitsy na ny teniko ary manontany avy ino ataonareo izy mama inona moa nataonay zay ny hoe tsy mangataky inininy tsy miambo anao nininina dia inona fa miasa fotsiny amin'ny tsirairay anamboarana n'ilay trano iombonana raha toaka mety zay misy mantsy ny tiako atongavana hoe inona ny tombontsoa ny vano fa ao anatin'ny hoe franc-maçonnerie ay raha za manokana zao ohatra roapolo taona zao ny eo nampiova zavatra tamin'ny fiainako an'le satria zao maromaro ny olona zay tamin'ny andro taloha raha maheno zao ary mahafantatra tsara ny fanoratako fahiny karazana olona takany ahoana no mety hoe tamin'izany fotoana zany ny irasera bebe koa tamiko ankehitriny zany misokatra lavitra kokoa zay zany lay hoe mampitombo ve ny tsy hoe réseau zany fa ataontsika hoe ndao hoe relations humaines fotsiny mampitombo maha-olombelona fotsiny fahalalana ny hafa zay zavatra zay tao anatin'ny franc-maçonnerie nazoko an'izany fa tsy tany akafa satria olona manana maizy azy daholo no anatin'ny franc-maçonnerie raha zao ny tokony izy zany dia olona mana izy azy zany no lasinay ao satria manomboka amin'ny hoe tsy anovan'le olona ny tadiavinay tsy anovan'le olona loatra ny tadiavinay fa hiantehitra amin'le olona azo enterana mba ahafahana vato mantsy fefetsoana le olona ka raha vato parasaka ho azy zany satria voakapohana dia tsy ilainay vato afaka mandray afaka manova moramora ary afaka mifandray amin'ny hafa le sary mantsy hoe anamboatra trano be iombonana zany hoe raha azoko zany mila niveau ambony be baka plus sur vao mahazo tsy dia misy hoe baka plus mahana le izy zany kosa aloha laingalainga aloha resahana fa mba mila farafaratsiny mba mila fahaizana kely sy fahalalana sy fahendrena zay ary mila fananakarena miditra membre cotisation zay misy nytiako averina io tsy ohatrany secte ndraiky io tsy pahafolo-karena zany mandeha makao tsisy zany ny anay sarotra kokoa miditra no hivoaka te hiditra ianao mandalo zavatra maromaro ary miandry amin'ny mataona za zao niandry fotoana maromaro vao tafiditra ny andrinina fanontanian'ny olona vonona koa ve anao satsia raha zao zao te hiala zao na rapiso de rapiso ary vo mivoaka amin'ity fandaranao ty eo metra-pialana tsofona rano anao izy ny olona kinandreo fa miditra ny sarotra miditra sarotra kokoa ohatrany manao examen zany miditra ao ohatrany rehetrarehetra fa ny anay zany sarotra lotony kokoa ve
asa tsy fantatro ngamba fa tsisy zavatra mana fotoana zay averiko foana tsisy zavatra mana fotoana tsisy zavatra mihoatra ny lalàna tsisy zavatra mamofady fa mila manan-karena zavy endrika olona manan-karena be mankaiza ve jo rehefa hitra ve misy droit d'entrée inao re rehefa mitila fikambanana anankiray tsy misy fandraisana anjara foana fa iny arakaraka ny fikambanana hoe betsaka kokoa sa kely kokoa noho ny any akafa iverenako ihany le resaka anina ino mantsy ny tena mampiatsaina ny olona vany fa dia hoe olona tsy mino an'Andriamanitra olona miara-miasa midevoly olona manompo sampy e zay nga mbaratsorona le resaka sy sampy zany aloha aminay hoe za aloha maromaro eo nefa mbagna voatetiko dolo angamba ny obédience sy ordre misy atao Antananarivo sy Madagasikara satria efa tetany Madagasikara igny koa tsy misy an'izany aminay ka hoe misy karandoha tsy maintsy apetraka eo andoha eo tokonana ny atokonanay aloha tsisy an'izany tsisy tokonanay tsisy karandoha zany fa eny ambony latabatra zay iasana tsy symbole le izy ohatrany hoe misy ny baiboly eo dia misy karandoha mety ifandraiky am'le hoe inona moa le any États-Unis inona school sa moa inona dika le karandoha symbole tony symbole rehetra eny ny safidiana ve sa iny moa safidin'le tany aloha ny tena marina hoa miampita am'le olona niasa tena niasa zany tsika namboatra an'le cathédrale sy le olona nao spéculateur tetra zany hoe nihitra philosophie zany zalahy dia eo zany hoe inona ny antony ty inona ny antony zao raha zay indray dia iverina amin'ny tantara ny franc-maçon ndritsika zay mbola sy de tena amin'ny fahaizako loatra nahirana raha izarana zany eto lava loatra ny fadarana fanontaniana hafa ndray ty tsy mifidy sarangan'olona tsy mifidy foko tsy mifidy nininona mihitsy zany ny franc-maçon zay tao aminy ary tena magagary hoe ahoana moa zany nisy ilay fehi-kevitra firia-pivavahana hafa ao anatin'ny franc-maçonnerie hito amintsika zao ohatra misy islamo misy hindou aminay misy bouddhiste koa misy andrina misy tsisy olana mihitsy zany tsy adevitra tsisy adevitra mihitsy zany zavatra mandeha ho azy zany fa ahoana moa zany nataon'ireo olona le fivavahana ary hitako iarina kokoa ahoana nataon'ireo olona zany satria baiboly no anaovana fiainana ny zavatra ny testamenta taloha no arahana azonao fa zay le teneko tamin'be olohany tery hoe le testamenta taloha tena boky mahafinaritra loatra mihitsy izy io ary za moa zany tsy kelikely ro tena mahalala azy fa fahendreny zanak'olombelona maromaro tamin'ny civilisation maromaro no natambara tao anatin'io tsisy namorona an'io dia nakaiza fa fanambarana fahendreny zanak'olombelona misy grady ve ao anatiny misy ka inona ny ambony indrindra sa manany azy ianareo zao atrama inona oatara zafady ny arakaraky ny nay zao hoe misy sivy zany no degré andehananao mandeha tanatoatra dia misy fahaizana tsikelikely anao zao fahainona mbola vao fahaefatra fotsiny fahaefatra kely sisa dia efa nanika tsy mainky am'izany ko zany inona ny critère inona moa fa nihafa foana zao hoe aminay zany tsy mba ianao mihitsy mitsaranao fa nihafa no mitsara zany efa mendrika avenao ampinda sa tsy ary mendrika avenao azaka an'izao dia tolorana antany aloha anao vonina ve raha vonina anao dia mpanaoviny olona lay fanadinana lany somatsara ianao dia miakatra dia ohatrzay izy any ambony indrindra zao taontsika tsy afaka mifinana zany tsy azo tenenina ny anarany fa misy gasy ny anay ve ny anay tsy gasy ny hafa misy gasy ny hafa misy gasy ambony indrindra manana mitovy niveau amin'ny any andafy fa niresera mihitsy reo ka itsika eny tsy universel moa le sa hoe franc-maçon universel anarany itsika eny tsy hoe mitoka monina resaka an'io marina antsika efa nosy fa marobe amin'ny haut grade eto mandeha mifanerasera amin'ny any ivelany ary nisy fotoana tamin'ny taona vitsy lasa inona eny hoe tena mivoreto ny grande loge ratany misy foana ary zay mihitsy anisany misotro anao ndre fantany zay zao farany teo za ohatra tsiko telo na efa-taona angamba lasa angamba zay nisy fivoriana teto ny avany mihitsy zany tonga nakaty dia tonga dia nandeha be le tsao naparitaka hoe tandreo fa isy fangalaran-jaza fa anao sorony reo dia ozy amantsy am'zareo tao an-trano hoe andao isika raha zao kosa aloha tena fitoriana fanendrikendrena amin'ny sy marina code pénal nivoaka amin'izany sanatry ny vava ka tena misy manao an'izany any ambadika any fa tsy tsika mihitsy nefa sanatry ny vava dia tsika no voatorotoroka amin'izany sanatry ny vava efa raha mifandorotrano zany famonon'olona famononanay zany
ahoana moa nanekena zany zay fikambanana madio be tsisy zay indrindra tiako antany madio be ny fikambanana mikambanao ve madio tokoa sa ohatra fikambana rehetrarehetra misy jilamboty any teny aho hoe inona moa zao ny zavatra mivoaka rehetra ivelany tsy tsendrenako anarana hoe fiangonana na ohatran'izany tsy resaka hoe zay zany le izy sonjo ray loasa tsy loazany za marara de misy sanction ve omenany tsy maintsika roana raha tena zavatra tena fantatray fa tsy endrikendrika fotsiny kosa aloha misy fepetra tsy maintsy raisana ohatrany fikambana rehetrarehetra foana hoany izy fikambanana maha-olombelona maha-olombelona ia fa le filozofia zany mbola adevitra foana vano fa ka ny filozofia ohatrany filozofia rehetra ia raha miditra ianao de malala fa zay neny tsazoko hoe filozofia zany maintsy le miteny grika de hoe fitiavana ny fahendrena le olona miteniteny foana ty ivelany sy mahalala de tena tsy hendry mihitsy aloha fa la elako tsiny tena marina zany ary tena alana tsiny fanondroa satria be de be am'ireo ary no mitondra fivavahana so ihany fa tsy izy rehetra de miteniteny foana mamoriporona fotsiny ty ndray fanontaniana anankiray vano fa io zany nareo za zany ohatrany hoe manao salobokomana zany nareo franc-maçon ny tiako tenenan'le salobokomana nareo ohatrany hoe le hoe vokovokomanga vokovokomanga izy samiala ratsy ny toka tsy mahazo misotro toko tsika fa tsy manely an'le zavatra manely ny fotokevitra reo ve nareo ny fiarahamonina raha amin'ny fiarahamonina malagasy mbola sarotsarotra ihany le izy aloha na tsika miresaka zany ary taloha zavatra ohatrany sarotsarotra be hoe nareo ohatra zao nareo ohatran'izao andeha teny an'izany tsy anerabe izy na ina za tsy fomba na ihany koa la izy miezaka any zany zay sasasasany aminay zany za zao ohatra anisany mamoaka ny hoe zao ny atao gazety mizara ohatra ny filozofia rehetra io fampianarana tsikelikely amando an'ilay tany mba ho vonona rehefa vonona ny olona de mandeha ho azy zao aloha zany zato taona mahereterina mbola tsapa mihitsy fa le fiarahamonina malagasy mbola tsy vonona ary eo no za mieritreritra fa ndray andro any isy fiaramiasa azo atao na amin'ny fiangonana katolika na amin'ny fiangonana 𝗔𝗡𝗔𝗡𝗘𝗏 sy ny fiangonana 𝗓 sy ny hafa rehetra manaiky anareo reo fiangonana manaiky zany manaiky fa misy resaka azo atao ny fa zay neny eo al izy misy karazana olona ataohoana moa fa zay ny heviny tena mbola jaridina hoe zao tsy fantany akory hoe inona ny antony azo loatsaina ve hoe ny tena natonga n'ilay fiampanganany de tany amin'ny eglizy katolika izy nefa zao no mahavavay indrindra reto Madagasikara resahako ny 𝗔𝗡𝗔𝗡𝗖 fangatsy nisy ny réforme atao mpivombony tao sy isan'ny Calvin sy Luther atao mpivombony tao de mbola zany ve niverenana fanontaniana petrako ny ako mba mametraka fanontaniana koa zay fa tanjonareo ve ny franc-maçon ny olona rehetra raha ohatra ny idialy tombony tany ka ohatra hoe manaja le voasoratra rehetrarehetra na zay manokana ary zay neny tsara ny de fony zay avy eo efa tena hoe safonoko zany zao tontolo zao zany hoe ny fisinareo zany de ny tsy isinareo zay ny tanjona tena zay mihitsy ary tsara mihitsy amin'ny fomba fiteninao zao afaka manjavana zay rehefa tafita daolidaoly le lafatra sy le fenitra petrako anatin'ny boky zay sarotra de sarotra indrindra ho atsika malagasy fepetra olombelona le fepetra mba olombelona foana tsy mora mihitsy le izy ka d'accord de isorana ianao mitondra zay asa raha mbola manakambara ianao misy afatra avy any amin'ny fikambanana franc-maçon misy anao ve sa tsy misy fa de iny moa hoe afatra vetivety fotsiny hoe ny angaviko ny angaviko olona mba samy mpisaina daoly tsika indrindra fa lay londompisorona mitondra fivavahana sy ny rehetra tsy anavahako na iza na iza vahoaka re zay le fitaizana ny vahoaka sy ny mpino nareo amin'ny zavatra tsy marina tsy ny ankabeazan'ireo fiangonan'ireo ny olona manompo n'Andriamanitra anaty fiangonan'ireo dia misy ety aminay ety tsy mbola nanao ratsy ireo olon'ireo ary tsy manao ratsy zany zay ay misy mpikambanana fiangonana zany mambrata misy manaka anany zany misy mpitondra fivavahana mihitsy misy mpitondra fivavahana teny anao am'zay fa efa mifanena taminy efa mifanena taminy misy zany midikany misy midikany tsy manafitoana ao zany eny satria tsy manao ratsy siny katolika protestanta mopéry reny ve anisany aloha tsy amaly tsy amaly so de sahirana eto ny fikambana be ia farany vano fa ianao sady raisiko mpanao gazety ianao mitovy amiko zany na de chroniqueur ary ianao de tsy manelingelina ny mpamaky anao ve
ny maha-franc-maçon anao sa fantatry mpamaky anao hoe franc-maçon ibandy io fatany ka fatany fatany tsy miafina amin'izany misy any vao niditra mihitsy dia efa niteny zany isan'ny voalohany seo masoandro angambany taminay zany hoe zoako tsy hitako tsy mana fotoana izy tsy ratsy ny ataoko ino tsy manelilingelina ny gazety asanao hatramin'izao aloha zany hoe roapolo taona tena tsy olana mihitsy tsy olana mihitsy ndrapitsony tsy fantatra tsy fantatra ia eganeka manana fijery politika ve ny vanofa manokana na ny franc-maçonnerie amin'ny ankapobeny i vanofa manokana eritaona stapana zao tsy miresaka politika ntsony eto Madagasikara zahay franc-maçon miezaka ny tsy resaka politika sy fivavahana mihitsy rehefa zay sam'izay fa fantatra mantsy fa io mampiady samy manana ny azy dia mifanaja mizara dia mifanaja fa tsy mba mifampitsinitsiny zany vanofa manokana tsy manao resaka hoe manana firena politika sa zao ve tsy manana ntsony tsy manana olotsotra olotsotra sotranao sotra joary tapitra ny vandarantsika mametraka mandrapitafa tomboko vavy sy tomboko lahy